Tokony ho atsaraina kosa ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny tontolon'ny ala no asiteny indrindra fa ny politika ny ala sy ny sata amin'ny fehizany tokony afandrindrana mifanaraka amin'ny toetrandro sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao izany sata amin'ny fehizany efa antitra tokoa mantsy satria dia tamin'ny taona 1990 no nisiny ny fanavaozana fara. Roapolo taona aoriana mila fanatsarana ny fomba fitantanana ny ala sy ny lalàna amin'ny fehizany eto Madagasikara izay tokony hanaraka ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Efa maro ny zavatra niova tao anatin'izany fotoana izany toy ny lalàna amin'ny feno fananantany, ny lalàna amin'ny feno fitrandrahana. Ilaina ny fitantanana mangarahara izany indrindra no nahatonga ny ministeran'ny tontolo iainana hiara-asa amin'ny FAO ka nanao fanaovatsy ny mpiara-miasa tamin'ny taona 2012. Nahazo famatsiam-bola mitentina $903 entina hanatanterahana ny fanavaozana ny politika amin'ny feny ala sy ny hamolavolana ny sata amin'ny feny ala izay haritra 2 taona. Efa miditra ao anatin'ny 7 volana ny fanatanterahana ny tetikasa isika amin'izao fotoana izao ary tafiditra amin'izany ny andrikasa nasionaly nanaovana fakan-kevitra ireo mpisehatra voakasika izay notanterahana nandritra ny 2 andro teto amin'ny DLC Anosy. Dia raha ohatra koa zany raisitsika ny constitution izay manan-kera amin'izao fotoana izao dia milaza fa tokony ho lalàna izy io nefa décret zany ny politika forestière iray moa zay. Fa raha manaraka an'izany rehefa dinina ny zavatra niova be dia be teto Madagasikara satria ny forêt tsy mipetraka amin'izao fa raha dinina zao misy resaka fananantany miaraka amin'izy dia misy resaka ihany koa mikasika an'izay ny hoe ranodrano koa zao dia efa misy fandinina mikasika an'izay misy ny code minier zany hoe mikasika ny harena kibon'ny tany zany mandeha dia fantatrareo ihany koa amin'izao fotoana izao efa misy ny resaka hoe miditra amin'ny fitrandrana ny solikatsika ka raha izany fotsiny zao ny dinina zany dia mila fanatsarana atao manaraka ny toetrandro ny politika mikasika ny ala zay aloha zany ny voalohany. Faharoa manaraka an'izay fantatritsika ihany koa fa itsika eto Madagasikara dia miditra amin'izay amin'ny resaka le hoe fitondrana tsara tatana bonne gouvernance zany tsy le resaka hoe état de droit fametrahana zany ny toerany lalàna ary fampiarana an'izay lalàna zay. L'état de droit moa zany na le olona ary arovany lalàna ary ny olona ihany koa feheziny lalàna ary tsisy ambony lalàna eto. Aoriana izao dia aroso amin'ny fandrafetana ny volavolan-dalàna mikasika ny politika amin'ny feny ala sy ny sata amin'ny feny ala kosa ireo manam-pahaizana amin'ny famolavolana ny lalàna.